Tamberina. Fotoana ianonao ny famerenana ireo trangam-piainana miavaka voarakitra ny tantara. Tamberina. Tantara tsy aiadinono. Atolotry ny radio Don Bosco anareo anio ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Nilalao afo. nosoratany R Bazezo ovelomin'ny Sinez ny Rina Rochelle miaraka amin'ny Vantso ony miajanirina Lalaina ary Ioli. Nandray feo sy nanatotosa tovy razana mamonjy sy olosoa. Fa efa mivaly sasany zao azo sozy azo ary efa tonga ny ampiasana ny angamba mety azo fampitandremana mihitsy raha zao no mitohy efa indroa mantsy zao ny taratoy izao ka efa somary miteniteny ihany sefy tamin'izay dia vitoana ny fiaritiany koa ny mahatonga an'izao hoe izany nefa efa mba niala maraina ihany tena mandreraka mihitsy ka kanefa ina moa azoko atao e tsy maintsy voatery miaritra ny sitrapony fitoanana ny toeram-piasana koa moa lavitra radio tsy azo atao dia tongotra akory izay fa tonga ihany aty ka maty amarina tena io mijoro ambavady io mihitsy zefo oe inona zonao tianeny amiko marina tsy tena mitobotoboka be izany foko izany aleo raha nga tonga dia mandroso fa izay teniny eo dia motenona fotsiny ohatra dia misaotra an'Andriamanitra aloha fa tsy nanena izy marina sandray aza ny tsikitsikiany ery marina raha tsy saiko tapaka mihitsy ny lalandrahako teo manahoana kiry lala manahoana ki fa manina kindry tara foana tato ato izay misy olana nga ny olana ngaki tapitra mihitsy tena mandreraka mihitsy ny ty enjikenzika foany ty enjay ana daholo zao rehetra zao na ny fikarakarana ny tokantrano izany na ny asa indrindra moa ny momba azy dahakely tsy azo atao ambanjavatra ny fitoana ny fiarako hoe tsy andaniny tsy azo elana ratsy eo kia dia izany foana keo mahatonga ho tarako fa nga kosa ki tsy mba manampy andry vadindre ao an-trano ahoana moa izy ny tsy anampy saingy izy ne retsy miasa alina foana vao tonga avy miasa izy dia matory loha mazana azy izay roa tsy miaona mihitsy fa za lasa dia izy tonga mampalahelo kanefa dia tsy maintsy miaina amin'ny zava-misy hitandry ihany ty fiainany ty fa tsy vitany hoe mifampitositoso fotsiny ko tena mandreraka tokoa aloha ary manina moa kira mba makapanampy ndry marina ke aiza retsy no ahitana volana karaha manam-panampy izany ny fahasahiranana azy efa tsy hitany anaovana aziko hitaty mpanampy indray ve so ihany aloha fa tsy lavitra ny tranonay ny misy andry mamanay dia mba mifanampinampy eo izay kanefa na dia izany aiza dia tsy azo interana loatra ry zareo satria
mba manana ny ataony koa. Tena mandreraka mihitsy resy fa tsy atao masondria. Ndry zao ny tena sambatra. Tao tsy misy zava-manahirana mihitsy raha fijeriko andry zao. Aiza moa resy nisy olona tsy ho sahirana amin'izao fotoana izao a. Samy sahirana daholo saingy tsy mitovy. Zany ane resy tsy mahamaika hanambady. Fa zao tokoa resy a. Ahoana ke? Misy zavatra tena tiako ambara amindry ity a. Hoe ahoana? Fa andraso aloha rehefa lera atoandro misakafo iny dia teneniko amindry le izy. Ahay. Lalala teo. Za tefa sasamiandry azy eto fotsiny. Ohatrany mba mahaliana ihany mantsy zany zavatra tiany olazaina zany. So dia mba mahasoa mantsy. Teto izy fa tonga kosa ka. Ary taizaka indria. Za zo efa sasamiandry andry teto. Fa inona koa ary to mampikiripaka andry ity e? Maka ihana ilay vavonga andry? Ndry koky. Lasa hoaingana retsy fa aza mampifilafila eo a. Ary aloha tonga dia avoaka ny sakafo ka. Mandeha ihany ny fotoana. Amin'izay tsika roa sady mihinana no miresaka. Mety ankamizay e? Tena hitako dodina tokoa ndry izany a. Za ary kina tsy nisy fihaja tamin'ny fakomaly. Dia hoy izy tamiko hoe mba tena mahafinaritra azy ndry. Ka ningavy mafy ahy izy mba ilazana izany amindry. Maninona tsara hoe ry lala? Fa ahoana kosa reto zany resaka izany a. Tena tsy napoiziko mihitsy a. Zany ho lazainy tamiko. Tena mibaradaka mihitsy izy tamin'izay fa lazaiko andry. Zao fotsiny teneniko amindry. Fa nararotana tsy misy ohatr'izao a. Satria mety hamany olana eo amin'ny fiainandrika izy a. Za aloha tsy hoe mamporisika andry a. Fa asakasakindry ihany io. Raha ny fahitako ny resany mantsy ry ando. Dia tena tara amindry mihitsy izy. Fa tsy sany laza ny vantana. Mino aho fa ho azondriany amin'izay zavatra tedavindry raha mahaindry a. Tena tampoka be amiko koa sy niresaka nambarany lalika. Sady tsy nieritreretiko mihitsy hoe zany ane le resaka e. Za koa tsy mbola nihena zavatra ohatran'izany mihitsy hatramin'izay niainako. Ary ny tena olana koa tsy atao hoe masony lala fa tsy dia mahaliana loatra ny lehilahy ohatran'ny sefo ireny. Toa tsy mba endrika nabika fa fonentana kely. Fa maninona koa aloha izy ny tsy mbola manambady foana e. Za sariko ena hatramin'ny tia ratsiny. Toa tsy mba mijoro lehilahy fa toa ohatry ny vehivavy. Aiza ve ka lala indray no asainy milaza ty amiko izay oampony. Ary fa maninona koa montsy ireo tovovavy mbola mpitovy ireo no tadiaviny e. Betsaka ane tsara ho ampiasanao e. Zany ve tsy ohatry ny mahagaga. Dia izay zany nahatonga ny sefihaja tsy niteny rehefa mahita atara. Toa hitsikitsikiany fotsiny indray azy ako. Ka nefa raha mpiasa fa ny tratrany dia atao maivoka tokoa. Dia inona moa zany no ataoko e? Dia hiditra amin'izany tokoa ve a? Ozo mantsy lala hoe tsaroa fa mety hanala ny olandrisa ny resaka izany ka dinio tsara. Ahoana re? Rehefa natao tokoa aloha ny fandiniana misy marina ihany ireny teny lazy ireny. Ny toy izany mihitsy mantsy no hitako mahatafita ny lala toy izao. Ny aza azy tena vazaha mihitsy no miaraka amiko. Dia tafita soma tsara izy. Tena safidy manadaly izy zany ka. Dia mba ahoana ny fiarahany tokantranoko raha tratra amin'izany eo a? Aleo rangaha hodiniana tsara aloha. Dia ho iteo izay atao.
fa ngamo tsy miasa ianao solofony to mbola tratrako ato foana tsy tokony asa alina ve ianao androany sa marary anga tsy marary zany efa misy resaka mandreraka ny ampiasana andry anda zany indrindra zao mampiasa ny saiko toko fa nisy inona ary solofo misy olana anga tena misy tokoa banga dimy kitapo angemantsony reo sy menitra nipetraka atao amin'ny toerany tao zany dia tsy manaiky ny mpanan-karena fa hoe tsy maintsy soloana hono reoko ohatra dia inona koa zao midiranao amin'izany ka fa nga tsy mety moa ny toerana nasiany an'izany entana izany ka za indrindra nge ny olana ary andro satria tena mety tokoa le trano zay mantsy nefa dia zay very zay ohatra tsy tia lala ny mpanan-karena satria tsisy afa-tsy zay izay mpiambinao ihany nge hono mety nakan'izany anjarako anefa ny asa tamin'ny fotoana io dia zay ny tena mampiasa ny saiko ro ando tena misy olona ratsy mihitsy zany eo ampiasana anareo ora izany sakeko dia tsy navela ny asa zany ianao eo androany io sa tsy mahazo miasa ho ny ara-tsy voasoloko reo entan'ireo tena tsy rariny mihitsy zao ry anda tena tsy rariny mihitsy tokoa ka inona ny hevitra tokony atao amin'izany tena verhevitra mihitsy atyako ahoana akory neny zany nahazo ny solofo tany ampiasana izany saretsika raha amiko aloha dia tsy solofo mihitsy ny mety havita angalatra n'izany entana izany zany retsy ny afaran'olona tsy matotra amin'ny asany manao tandrefa ka matoa misy ny very za kosa aloha ry neny dia tsy mino hoe manao tandrevaka izany izy mba hitako ihany mantsy ny fahazotony sy ny fanajany ny asany fa ny sasany manararoatra ny fahatsorany fotsiny anika nidiran'andro solofo zany tsotra loatra zany ankeretsy amin'izao tsy mba azo atao mila maily foana amin'ny fiainana zao dia voatery miala amin'ny asa fotsiny noho ny avendranana ny azo zao ny mampiasa ansaiko dia ahoana zao ny hafarahanizy tery mianaka kely ireo izy ve moa lehilahy lehibe iny tsy ahita zay ho alehany fa ahoana koa ary zany teninareo zany fa nga kosa ry neny dia fidino azy kosa na hoe voaroaka anazy otr'izao aza mba manao an'izany kosa nareo jereo nge izy fa lasa mahikely mihitsy hatramin'izay tsy nesan'izay hita hoe miasa saina mafy ery raha lehilahy izy retsy sy tokony iraviravy tanana zany na dia teo aza zany zavatra niseho zany tsy vitany hoe kivy ane dia mivalaketrakeo tsy vitan'izay ny fiainana ny adidy mbola miandry tsy maintsy mpanjininy losina ry andriamanitra somianjady aminay izao ny ady amin'ny fiainany tia mbola mafotaka be solofo indray koa tia midiran'andro marina tsy tena mahakivy azy zany tena tsy rariny kanefa afaka ho aizy eo anatrehan'ny fanapaha-kevitry ny lehibe ary tsy mba nasianydresaka akory fa tonga dia ndroahany fotsiny izao lozy tia marina ny tombo indray tia ny fahasairana anay tena verhevitra mihitsy aka satria ny fiainany tia mesarotra andreo manalina ny vola miditra nefa tsy ampy izao dia voatery mihitsy azy izay mipetraka aty amindrineny aloha satria na ny andoavana hofantrana ao za tsy vita tsony dia inona zany zao no atao rehefa nandinika aranga dia voatery hiditra amin'ilay resaka lala ihany izay zao no vahaolana hitako anganandrindra dia miala tsiny aminao ary solofo tsy maintsy voatery hiditra amin'ny pataloha tery na dia tsy sitrako loatra aza no avynjana kokoa ny mpanjiniko fa ny avy hita ihany tsy maintsy mizotra amin'izay ara teo tavita raha ny karamako fotsiny mantsy ny anteherana tsy hahavitan'izay ilaina mihitsy losy tia marina
kiry anto tsy efa mba milamindamina kosa vendry amin'izao zao ndry zao hitako miverina mahazo aina indray tsotra le teo aloha ferina iny ery oka retsy aza dia mampiresaka eo kotondrivatsy nahazo aina hoana koa ary tsy tsapandrimantsy ny adi-tsaina mahazo fa adi-tsaina hoana indray kia tsy efa mba vaovao kosa ve zao ny olandry sa kosa tsy mamely tirangah kelindry vaovao tsy zany aky fa ohatra no manenjika ihany ny eritreritro ny momba ny tokantranoko mantsy amin'izao fotoana izao tena lasa anjorom-bala mihitsy tato ato izay zao somary nody alindalina foana tsy manaiky mihitsy aky tsy hevindriva dia mizesotra ery rehefa mahazoazo kely izay dia voatery mandainga amin'ilay vadiko foana retsy tena fomba ny zavatra retsy zany tsy maintsy ohatr'izany foana rehefa voalohany fa hono aky efa mba nanontany indringa ny vadindry tamin'izany fidindry alina izany efa nanontany mihitsy izy fa nilazaiko fotsiny hoe efa nibetsaka izao ny asanay dia tsy maintsy taratara izay vao mirava hitako niova mihitsy retsy ny fijeriny aka nefa tsy miteny izy fa dia miatokatoka fotsiny aza mivaky loha amin'izany akia fa no avindreo zanak'indry ireo jerena raha zany no ny eo amin'ny toerandry dia tsy mirarahana izany raha ny vady ny olana azosonoana ane zany sady nareo koa tao hoe mbola tsy vita soratra ara-dalàna raha miana any eo mantsy indray dia ho very finanana eo ka mba sy ho fieritreretana ihany salimbe zany foana ny anto vao mirava nilaza tamiko izy fa hoe mitombo ny asa tao ka tsy maintsy fitaina vao mahazo mandeha atrahana izay nefa ohatrany tsy mba nisy an'izany fa dia mirava ara-dalàna foana izy na ataoko ihany tsy teny fa aleo ihany aloha ny taniko tsara rehefa tonga eo izy ka tena ohatry ny tafahoatra loatra le fotiny alina ka jerova efa ny folo alina zao nefa dia mbola tsy tonga foana ndry reheto izy daza efa matoriko tsy mahandry azo tsony so ihany aloha fa mba efa nomeko sakafo zay kosana misy fa tonga ka marina raha tsy efa saika restory teto ako alohaloha ny tanina any so dia mba olo-ka afaka izao zay andry ery solofo iandry any voay fa ahoana foana zao andro so dia mba tsy rariny kosy efa mifolo alina nge zao inona koa ary mitabatabanao eo zao ka zanyko zany efa nilaza taminao fa efa manomboka be azy zay zao ka tsy afaka miala mihitsy raha ohatran'izany kosa aloha ry andro dia tena diso tafa oatra loatra aiza ve dia miala maraina dia alimbe ohatr'izao mihitsy vao miditry ny trano ka zany ary ny fotoana iasanaiko sa tsy asa tsony ara zay nytianao dia ina nefa ny velomana ianao azy ty tsy izay vitanao fa dia ilozanao mihaino eno eto fotsiny ianao indray ty nytobe adikadiny eo ka tsy afaka niteny anao tsony azy zanyko tsarovo ry andro fa tsy fidino angy izy zao tsy miasa zao ary fantatrao tsara zany nefa lasa ohatra ny fandatsana indray zao no mahazo ako tsy dia ifanditra aminao azo ao ka sady mbola reraka koa ka avelao aloha atsory fa maika ifo maraina indray tena tsy sy ny andro dika nitsony teniko amin'izao fotoana izao raha mba hoe sendra manontany azy ako aizako ny azy ihany nao sisiny za ndray aza tia ny latsalatsiny rehefa tezitra izy somary tonga saina ihany aka nefa ilaina ihany aloha mifandeferana mba tsy sy ny fifandirany tato ato zay zao dia hitako nisy fiovany zany izy na ny fomba fiakanjo ny fomba fiteny sy ny sisa matetika azy izy sa manao teny mahery amiko zany mihitsy tsapako niovo zany izy tsy ohatry ny taloha tsony
izy ko aloha miantoka betsaka ny ato an-trano amin'izao fotoana izao dia izay tiany ihany izany tsy maintsy arahana ato an-trano atoko. Mafy ihany mahazo ny ray mpianakaviana tsy hanasa raha ohatra izao ka rehefa tsy hanasa izany ianao dia tsisy dikany mihitsy eo anatrehan'ny vehivavy. Andaso fa mbola ho avy ny fotoana e. Aleo aloha mangina mba tsy isian'ny adika. Orianto fa ahoana indray tiandry mody alina foana ity efa ela ihany azy aka ny tany andry fa lasa mirava alina indray nga moa tiandry ny zanakindry aza tsy mahandry andritsy fa tonga dia matory. Tena lasa mandreraka indray rery neny ny ampiasanao lasa nitombo indray ny asa tao. Nisy mpiasa miala mantsy tao dia izay indray no misolo vaika ny akalanao zany dia izay mahatonga na irava tara foana. Raha zany kosa ve tsy tokony ho betsaka ny fanampikaramanareo? Manome misimisy ihany izy ka izay kosa very neny anaiko ampiasainy io fotsiny ay kosa fa hono aretsy dia mba ahoana ozy lofo amin'izany tsy mba tezitra ve izy? Matetika azy izay ny famaly foanako zany ko natezitra aza ve izy roneny ena moa no azoko atao amin'izany rehefa izay ny didiny mpampiasa dia tsy maintsy taterahana. Ka raha tsy ianao ary dia iza na ny mianay eo izy aza mbola tsy miasa koriko. Misy marina aloha ny andry raha izany dia asevo mitady asa haingana retsy izy indrindray ve no ilany vaniny eo indray aza mba mikokotra mafy ery mamelona azoko. Tena mandreraka rineny raha injanako ne izy dia naleoko mandevitra fa mila tsy ho zakako mihitsy raha ny vava izay ataony amiko indraindray. Ary tsy andro fe izany tazako ao anaty automobilina izany. Tena izy tokoa io. Ary inona ary ny ataony ety fa nga tsy miasa moa izy io sa kosa fiarany ao ampiasany any mitondra azy io. Aleo rangaha natonako eny Iando ary inona ny ataondry ety? Ohatry ay ve asina ihany ndriko ke dia manaiky ery fa ngandry tsy mianatra? Avy nianatra mihitsy aho zao ka efa andeha hody mihitsy ange za io mahita andry tampotampoka io mandeha anaingana ary moa dia sao dia sahiranao rineny ary aza miteniteny hoe hitandrita ty indrindra moa amin'ny solofo. Ary maninona koa ary andro mitaitaitra be izany tsy mba fanao mihitsy ny ohatr'izao fa nahoana koa moa izany no hoe raha rano tsy hiteniteny misy zavatra hafeniny angamba ary sao dia mba ohatrany tsy maty kololo izany mantsy ilay fetsiny teo iny tena mamperitreritra mihitsy. Aleo rangaha mody andeha aloha za dia avy eo tsy koloviko ery ambadika ery izay zava-misy fa misy tsy mazava mihitsy izao marina raha mba napoiziko koa iny nahitany asina teo iny. Tena gaga izy raha nahita tato anatin'ity fiara ity. Inona re izao ny tao anatin'ny eritrerini tao solofa tsy hitany teo hiatsa fa mbola lasa tany amin'ny banky fa le fihetsiko teo izao ny somary taitaitra ambony ihany ka mety mamperitreritra azy na zaza na tsapa fa ohatry ny nankovitra tamiko izany. Sy eritrerini andra nga efa tsy tratrany ambodiomby aloha ny aza hitako fotsiny izy ka nitsotsombava ny an-trano any kamba dia asa fotsiny dia inona no ambarako raha hoe antaniny eny
indrindra moa fa raha reny solofo izany. Ary aleo eto ambadika eto ano mitazana azy miseho. Iny eny fa misy lehilahy tonga avy any. Dre, iny fa tonga dia niditra eo amin'ny devant mihitsy. Ndry, ary toa mifanoroka mihitsy reto izy. Hoay, io aro afa-tsy diso tokoa ny eritreritro. Zay vao mazava amiko fa tena manao sipy izany kialaando. Tsy namposiko marina. Ary mba iza ary io lehilahy io fa mbola tsy hitako mihitsy. Manahoana ry solofo a? Mikarakara ve? Manahoana ry asina? Tsy maintsy mikarakarako. Iza moa no andrasany aho. Raha mbola mahavita aloha dia tsy maintsy manao marina izany. Izy menadaza nge izao tsy maintsy mbola alaina rehefa avy eo Fa nga moa tsy hoe ampiarahana amin'ny ankizy atao ambadika indray izy da Eny marina izany saingy aleoaloha alaina ihany ko. Tsy dia azo atao loatra nge ny mety hetraman'olona. Sady tsy enonga ry asina fa malaza be indray nge hono izao mipangalaja azy. Dia aleo mailo ihany alohako. Tena marina ny anao ry solofo a. Aleo tokoa aloha mailo foana e. Zay nge hoana. Sady tsy misy tandroka tokoa angeny ratsy. Eny ary dia mazotoa ary ianao fa aleo aloha izany dia fa mbola maika hianatra koa. Eny ary asina mazo tokoa ianao. Misaotra. Marina raha tsy tena mampalahelo anahy ireny mijery any solofo. Somokotra ery izy mikarakara an'ilay tokantranony. Hitako fa mba miezaka maferisy kanefa ny vadiny ara manao ny ataony. Tsy efa manoatra koa aloha izy satria tsy miasa. Ny fitadiavana asa koa amin'izao fotoana izao tsy vita mora fa sarotra vao mahita. Mba inona reo ny tranga raha toka fantany izao ataony andro izao hoe. Mino fa tsy lamina tsony angamba ny tokantranony. Sady tsisy lehilahy azaka an'izany koa e. Tia nomety sy ny aniandro ihany aho satria efa tafahoatra loatra mihitsy izao ataony izao. Mahanara loatra ny fahatsorany solofo loatra izy. Mino anefa fa raha tsy mitandrina izy dia tsy maintsy ho tratra ihany ny farany. Sady tsy misy ratsy tsy ho hita izany ange. Mampalahelo ilay zava-misy kanefa inona moa izany ny atao eo e. Aleo aloha izany misafidy ny mangina. Sady tsy te hiditra amin'ny fiainandry zareo koa za. Sody mantsy lazainy hoe za indray no manakorotana ny tokantranony eo. Mba avitra ihany izany ry antoko. Araka ny filazany mantsy dia mba miakatra ho ny toerana misy azy ao ampiasana amin'ny hoe efa ela netezana azy. Dia mba nisonitra koa izany ny karamany. Hitako ny tena niovany tsara ny fiainandry zareo tato ato zaiko. Tsy niteniteny mihitsy izy fa za mihitsy no misikitra azy vao vaky ny resaka. Za nefa efa kivy tamin'ireny nahavoaroaka ny solofo ireny. Moa ka nidira-pahasoavana indray kala ratsiko. Na nampitana ihany aloha kala kely iny ka. Indraindray ary izy amin'izao toa alaina sy ateriny solofo iray eto mihitsiko. Aiza indray nahita an'izany Ay ve mbola ato ihany neny. Ie. Mangingina be matsy dia neviriko hoe fa lasa niantsena. Mbola variana nandamina kely ato ary tsy fa mikorotana be ato Fa misy dadavandry anga? Saika ampilazany neny fotsiny aho fa tsy sakafo ato raha toandro. Ay ve. Andeha ho any amin'ny namako ary neny a. Ay. Misy devoir iarahanay manao mantsy any rariva. Ay, tsy maninona fa mandehany. Kanefa aza dia mody ariva loatra fa betsaka neny mpamono olona sy ny mpanentaka amin'izao aza manana neny fa tsy mody ariva izany ay. Niariko. Oriasina. Mba efa rendry moa ny vaovao.
Fa inona indray izany vaovao zandry neny? Ny momba ny anto e. Momba ny anto? Mba avitra ihany reto tsisy fandrosondrotra toerana hono izy ao ampiasany ao a. Zandry ve reto tsy heverindritsy vaovao lehibe a. Isa zany indraindray alaina sy aterin'ny sofer reto mihitsy e. Ay ve. Tsara kosa zany ko. Eno a. Sady tena vaovao lehibe tokoa zany. Fa zao e, aleo amin'ny manaraka tsika sy neny miresaka fa mbola maika zao. Ay. Zay ry neny fa lasa. Se ary tena voapetraka indray zany ry neny raha zany. Ampiresahany andro fotsiny dia variana eo daholo. Raha mba fantatry neny mantsy ny zavatra ataony amin'izao fotoana izao dia asa fotsiny angamba. Mampalahelo ihany tsy fahafantarana ny marina. Andray rehefa mandinika ny fiainako ka marina tsy ohatry ny lasa boto atao trano sisako. Tsy hita tsony izay maharay mpianakaviana ny tena. Hatramin'izay na lasa sefoany andro izay mantsy dia tsy mety manao ny ninona tsony koa izy atao trano ato. Aizako mibaikibaiky fotsiny sisa fa efa mihevy tena ao ambony tokoa ngambany ko. Loza matoritory dia mijery tele eo fotsiny. Matetika aza tatato dia tonga atao trano mihitsy ny reniny dia miaraka miresaka amin'ny fosa olona fotsiny eo. Zany zao ny lasa ataony ato rehefa tsy miasa izy. Tia reniny koa moa rehefa mahita dia tsy mitsahatra ny mandatsa latsa sy maneso ahy iry. Mahakivy mihitsy kanefa no ireo zanako dia tsy maintsy mandefitra ihany ahy. Iasina ihany zao ny hitako mba hoe tsara fanahy. Tsapako hoe malahelo azy zany izy kanefa inona moa no azony atao eo e. Mino anefa fa mbola ho avy le mariny e. Tsy maintsy hiezaka tsy hijanona amin'izao fotsiny. Tsisy lehilahy boky eritony zany dranga mba asehoko amin'izay fa tsy olokolopona akory. Zao dia zao ihany dia hanomboka andefa demandika so dia mba tonjo ny anjarako ihany. Tena mety zay rangahy. Aleo tsy andrasany elatsony ahy. Ary tsy tenina amin'iza na amin'iza fa ataoko mangina aloha. Rehefa misy valy masove tsy ho hita eo ihany zay atao e. Kirlala, nanahoana ny asanareo tato? Mandeha tsara ve? Asa lava tsy misy farany indray tsy ny andria. Mila ho leo mihitsy indraindray. Ndriso ny tena sambatra fa afaka ny ala sasatra tsara. Jerety indriso nahazo aina ny tombo andro aman'alina. Lasa miadana mihitsy e. Afa ihany aho manana mpanohana. Indraindry ndria zao ny tena milamako. Inona moa reto tsy mahahory andrina dia tsy asa tsony azy indria inona ny olana. Mbola hafa ihany nezany miaraka amin'ny vazazany. Zay aloha e. Fa zao eky ny tiako anontaniana andria. Hoe ahoana ke? Tsy mba gaga ihany ve ny ao aminareo amin'izao fivandry izao? Indrindra vatindry. Dia tsy fantatro rety a. Lazaiko fotsiny zareo hoe vao fidosefo aho zao dia mba miakatra kely ny karama dia izay fotsiny. Hoay retsy. Dia vitandry ve mandainga ohatr'izany? Ka ina rozy indriny lazaiko azy eo e. Sa lazaiko mihitsy hoe ny sipako ny natoy izao ahy e. Aiza kosa e. Zanga ny lazandry hoe lazao marina. Ka tsy azo koko. Fa mampanahy fotsiny dia rehefa le any aoriana any. Dia ina lazay indri amin'izay raha toa ka tsy miaraka tsonina resefo. Trikoky manao izay mahapatahoatra eo ka. Amin'izay ve tsy ho hita eo indray izay atao e. Ny amin'izao aloha mimpanjinina. Zavatra efa natao rehetra ka tsy maintsy zakaina izay vokany a. Ary leo aloha mody miasa amin'izay tsika roa fa iny efa taminy sy efa anara-maso.
niova tokoa aloha ny fiainany anto hatramin'izay rahany tamin'ny rangaha-kely izay tsy indray mandeha ihany mantsy izao no nahitako azy niaraka tamin'iny fa matetika mihitsy. Mazava izany izao fa tena miaraka aminy tokoa iny rangaha iny. Amin'izay dia mifampitositosy izay tsy izy ery. Na izany na tsy izany aloha dia tsy mihitsy izao ataony izao e. Izao ny atao hoe manitsakitsaka tokantrano tanteraka. Tsy te hiditra amin'izay fiainana nefa hamazoko koa azy no mahatonga hoe eritreritra lalina. Raha mijery ny solofatiny amantsy dia hita hoe tena mampalahelo tokoa satria tsy mahalala an'izay zava-misy marina ataony. Izy amin'izany dia matoky ny andro tanteraka any ka variana mikarakara azy dasy ny tokantrano ao fotsiny sisa ny ataony. Ny sasany nefa manararoatra izay tsy izy any ivelany. Raha ihany ty fiainana manambady ty raha ohatran'izao hitako izao ka lasa manaonao foana mihitsy rehefa sendra ny fitiavam-bola diso tafahoatra. Ny tokantrano moa amin'izany tena lasa anjorom-bala tanteraka rehefa sendra ny hoe mahafinaritra azy any ivelany any. Tena aleo tsy maimaiky amin'izany any ambady izany fa manahirana raha ohatra izao. Aleoko aloha mianatra tsara dia mba tsy ho sendra ny hoe toe-javatra ohatran'izao. Rehefa mba tafita mantsy dia tsy ho tratra ny fandriky ny fiainana ohatr'izao ienany andro izao. Hafa ihany mahay dia mba mahalala tsara n'izay tokony izorana. Lalina ty fiainany ty ka. Voatotra daholo ihany ireo demande izay nataoko e. Efa ela ny saika nanaterako an'ireny dia androany vao mba nisy fotoanako. Dia tsy mba hamokatra kosa ve ny ray amin'ireny e. Asa aloha e. Mino aho fa raha sitrak'Andriamanitra izany tsy maintsy hisy vokan'izao faniriako izao ka. Hivavaka mafy aho mba hivaly aingana. Tena efa aleo an'izao gidrakidra izao mihitsy aka. Le vady izay nantenena mba hakahery moa ty ohatra ny lasa nyzao izany ray azako. Efa lasa sefony e, dia lasa miaingitraingitra, tsy mandray ravin'ireny intsony. Le rafozana indray etsy an-daniny tsy mitsahatra ny mandevylevy isan'andro izao. Izany moa rehefa hoe mba misy fifandirana kely eo aminay mivady dia tsy menatra izao mihitsy izy miditra, miaro anjanany ery. Marina raha tsy tena tofoka mihitsy aka. Raha ny faniriako aza nge izao dia miala eto iny raha vao manomboka miasa io ahy. Tsy mba sitrako velively mantsy raha ity maray trano amin'ny rafozany ity ka. Izao aloha mbola tsy afa-manoatra e. Tsy maintsy miaritra. Rehefa tonga kosa ilay fotoana dia izay mifanapahakevitra voalohany na dia hoe tsy hahafaly any anto azy izany. Kiry anto a metimety za indraindry rikoto isaky ny fakahita-amiko dia mahita olona zay na foana. Metimety ahoana indray ary tsy ohatry n'isan'andro ihany ve? Tena marina anie izany e. Hita hoe ny tombo avo reny mihitsy antsarandria amin'izao. Dia kosa ve tsy mba mahatsapa an'izany e. Tsy misy an'izany retsy eo a. Riko ny te handoko eo fotsiny. Indri azo ny tena raitrako izany riko. Tsara fitafy ary le tena lafo vidy ireny daholo ny eny akoditra indria. Tena manendrika daholo izay eny amindry. Ny mpiasa namana rehetra ato moa dia hita hoe rarakivy mihitsy mahita andriny e. Aiza zaniko tena marina ve zany oa. Za kosa aloha riando tsy manao kinanga amin'ny akanjo fitafy izany ary tiako mihitsy ny manara-damaody. Tena hita be mihitsy ka. Izany akio ihany fa misy vaovao lehibe lazaiko indrindra ity hoe ahoana ke? Sao dia mba mety hasoandry mantsy. Inona indray ary zao izany vaovao entindry izany e. Lazao kifa sao dia mba mahasoa tokoa. Zao ary menandria mety hasoandry tokoa ilay izy fa miankina amindry ihany nefa
hitandry moa le vazaly miaraka amiko iny hitako iny ka fa manenaka iny ary mba lazao aingana moa fa aza dehibe safarifarindresaka eo tindry misy namana vaovao tonga izay aky any ary mitady namana vehivavy araka aminony izy efa hitako io vazaha io fa tena bokozy be ry ty nga dia mbola tsy teto Madagasikara mihitsy hono izy fa zao vao tonga taty tsy mbola malala an'izay atsimo sy avaratra mihitsy fa nararotana re tsy misy oatra izany ka ahoana mazoto indry amin'izay raha zao fahitako andry izao mantsy dia mino aho fa ho laniny tanteraka indry ka ahoana raikitra sa tsy dia ahoana ndraiky momba n'izany zany veky tsy manahirana be sady amin'izay indray tena tampoka be tsy mba misy eritreretana akory tsy misy tampoka izany re tsy fa mandeha ho azy izany efa vitanao andry izany tsaro fa ho tsaratsara noho izao indray ny fiainandry raha toka mazoto indry raha mahay jeu double azy indry vao maika tena tsara hafa ihany anie mihinan-droa izay fa dia mieritreretra tsara fa mila valiny aingana ary mba mahita lalana mihitsy ka laharatsy iny tena tsy mba nieritreretiko mihitsy aloha niaraka amin'ny vazaha zany za koa moa tsy dia havanana anao miteny vahiny raha teo kanefa dia vitana tokoa aloha zany jereo tokoa zao lalako tsy misy etsy anana na trano zany na fiara zany fitafiana izany moa dia tena raitra daholy manoatra noho ireny vadiny talereny mihitsy izy rehefa tonga ao am-piasana ohatrany hoe lasa fa hiaminy fotsiny sisy izany hoe miasa izany fa raha eo amin'ny fiainana izy tena efa manana ny ampy tsara fa ny indro kely fotsiny aloha dia izy tsy mbola manambady foanako mbola variana amin'ny sary adaly etsero fotsiny raha ny taonany nefa tena efa tokony mihitsy fiainany koa izany aloha ny ano mpanjinika ka iroa sa ahoana aleo ranga mirisika foana tsy misy mangety sy andramana izany ao vitany sasany ve tsy ho vitako mila manamboatra tsara ny programako fotsiny fa so dia mantsy mifantona eo misamboka ho ratsy ny fandehany tantara tsy azo atao tsinotsinona koa mantsy aja fa mpamelona tena mahafatra-po tokoa sy tadiaviko rehetra tsy misy na dia ray asa tsy tanterany kanefa na zany aza mbola tsy ampy raha hoarina ny an'laly solofo indray moa olona tsy moka be iny ka azo ambakaina tsara atao fotsiny izay apetipety ny fiainany dia tapony eo no masony zay indry ihany vao tafita tanteraka saingy tsy maintsy mampiasa kokoa izany fa hiditra amin'ny sehatra avoavo amin'izay lazao fa tsy angatahan'andro tsony ndaso aleo atsony ainganika lalala sao dia omeny olo kafa eo indray le toerana ka ho very fanantenany eo aiza indray no ahita ohatr' izany azany ady tsaina izay nandrakitra ny fiainako nandritra amin'ny fotoana maro dia isaorako Andriamanitra aloha fa namaly vavaka tokoa izy ny antso mantsy ilay orinasa izay anisan'ny nandefasako fangatahana fitatravana azy afaka 3 andro izany ny fanadinana hitsapana tsy maintsy miomana tsara izany fa tsy fantatra izay mety ho fitsapana aniko aleo aloha tsy mitenina amin'iza fa sao dia animba zavatra eko tsy maintsy mivavaka sy mizaka mafy mba ho tafitako azy io efa fanambinana lehibe ho azy
anjarako izany ny sisy e. Somatsara ihany la le fitsapanako. Tena afa-po tanteraka fa ny hovokany izany sisy tiano andrasana. Mety ao amin'ny herinandro ihany mantsy dia hoe ho fantatra ny valiny. Raha ny fanantenako aloha dia ambony ihany e. Na le madamana nahadiadiady eo aza hitako ohatrany hoe velopitsikiny izany izy. Sady araka ny voalazany dia le mari-pahaizana izay ananako mihitsy ny tena tadiaviny. Enganenka mba ho afaka somatsara ka teny efa leo an'izao tsy anazy zao mihitsy ako. Indrindra moa ty latsalatsa mahazo azy isan'andro ty tena mahasosotra mihitsy e. Aleo am'izay ody fa efa atoandro sady koa ty ny androko. So ihany aloha fa mba efa niangava ny asina mba hikarakara azy da tsy nianatra mantsy izy andrano dia zay mba nararotro kely. Tena lehibe kosa aloha ty orinasy ty e. Mety ho tsara mihitsy raha tafiditra somatsara ato a. Sady ohatry ny vazaha mihitsy no mitantana azy ko. Jereo fa tena manara-penitoko izany ery ny atao anatiny ato izany. Ohatry ny olona efa hitako ry vehivavy mifampitantana ny vazaha ry izany. Dasy hoe somary takona koa le izy teo ka ohatrany tsy tazako tsara. Marina raha tsy mitovy amin'ny ando mihitsy izy izany. Andrasy hoe jerena tsara. Andriamanitro, ie, tena ianto, tena izy mihitsy iny. Ay kosa, zao vao mazava amiko ny zavadrehetra. Izaho ty izany ka vao fandalitra foana hatramin'izay ny rebirebena tamin'ny fitaka sy lainga fotsiny. Nilaza ianao fa hoe niakatra ho sefo ity izany akory fa ilozanao misakaizan'ny vazaha. Dia mihevitra tokoa ianao ry anto fa tsisy ahitan'izao ataonao izao. Tena vehivavy tsy vanina ianao ry anto vehivavy mpamitaka. Tsy mba naposiko marina. Manomboko izao izany dia tsy mahatoky ianao tsony na izany aza nefa aleo aloha isafidiny tsy teny mba tsy hisin'olana e. Aleo tiana vendrana rehefa ny an-trano. Hoe teo tsara izay tena laingany amin'izay. Ifakahita marina tsika ry ando manomboko izao ny hevitra ho tsinitsinina tokoa ianao hatramin'izay. Zay mantsy ny anaran'lefa za miaraka amiko. Tsy mbola fantatro marina aloha izay tena momba azy fa dia miaraka fotsiny aloha. Teny angavy ahy izy mba hiaraka aminao any Anosy be hony. Ka mety haharitra herinandro izay no any. Tsy nandalo e. Kanefa natahotra ihany koa. No mandeha lavitra toy izany mihitsy mantsy no tena manahirana ahy. Dia ahoana izany fomba ialako eto. Izany nefa voatsila akory izay naka congé. Sady za koa tsy zatra n'izany mivoaka lavitra izany mihitsy. So ihany aloha fa mba eo koa laly. Satria toa andeha hiaraka aminay ihany koa nisy le efa za miaraka aminy. Fa olana hitako fa mety ngam'izao dia tsy maintsy mamoron-dainga izany. Dia maka congé indray. Asa zao raha anaiky izay viatsa. Tsy maintsy anadikadiny ery izy zao. Satria mety ho gaga izy raha hoe mahita anay sy lala miaraka maka congé. Eny
raha ny hevitra hitako izao dia lazaiko hoe hitondra ny zanako hanao vakansy any ambanivohitra rehefa hiantantany eo koa ve iny tsy amela ihany indrindra moa raha ny momba an'ireo zanako ireo no lazaiko aminy amin'izay keo mba mahazo vola misimisy solofo indray moa hanaovako ronono atavy eo dia mangina mba nahita lehilahy vendrana koa aloha fa ty solofo ty tena tsy mba ohatran'ireny lehilahy mba fetsifetsy ireny fa jomoka mora mbakainy erika solofo maninona moa raha mba hoe entinao manao vakansy any ambanivohitra kely izy da tena mila n'izany mihitsy mantsy zareo zao sahoanao izy ianao tena mety tokoa zay ka fa nga ianao tsy mba handeha kosa naona kosa ny dezaririna sainao mitondra azy danika maninona ohatra raha hoe mba maka konje kely ianao dia miaraka tsika ka satriko tokoa ny andeka nefa tsy afaka ary solofo mbola be ny asa miandry sady misy mission andrany vazahanay keo ny any mahajangy rapitsy dia rapitsy ihany hoy izay dia tsy maintsy manaingy dia mihevitra ho vendrana tokoa mantsy ianao ry ando eo ianao dia tsy menatry ny mandainga eo fotsiny tsy maninona rangafa efa izay zany ny lalana ny safidianao tsarovy anefa fa mbola izy farany zao fanginako izao ok ary toa tsy miteny re tenao fa toa ilozanao mianany eo fotsiny sa kosa tsy mazoto ianao ahoana ary any tsy azoto tsy zany fa ohatrany somary diso fanantenana kely ihany any amin'izany hoe tsy mahafaka anao zany ko afa ihany angely mba hoe mba miaraka nefa rehefa tsy afaka moa ianao dia ataony zany fa izy dako ny tsinjoviny ka zao ary tsy maninona ary ve raha iangaviko azy na dia izy mba miaraka aminareo any izy koa mantsy zao tao vakansa ihany koko mino aho fa tsy anda izy kiasy na dia izy mba miaraka aminareo any izy koa mantsy zao tao vakansa ihany koko mino aho fa tsy anda izy kiasy na dia izy mba miaraka aminareo any izy koa mantsy zao tao vakansa ihany koko mino aho fa tsy anda izy aza manako nareo fa omeko vola misimisy ange amin'izay mba tsy ho sahirana rehefa tonga any mety ankam'izay efa ho telo herinandro sady so natongavana itaty ambanivohitra nefa mola tsy reny antso foa ny anto na dia hoe mba ny tany momba azy da fotsiny aza ve dia tsy ataony akory mazava aloha zany zao fa tena sondrina tanteraka izy miaraka amin'iny vazaha iny raha za aloha dia tsy miraharaha tsonina iantso izy na tsy antso izy menadanga mba ny mety mila an'izany tena tsy afaka atao tsaiko loatra mantsy reny zavatra hitako reny ka mahasorena na ny meno ny feony fotsiny azy anka tsisy vakansy zavanina mihitsy ny ataty fa sorena be foana mihitsy ary so dia mba mahatsikaritra zavatra fahafa ary ty solofo ty matotsy dia be tenoatra izao hatramin'izay nahatongavana etaty izay mantsy dia tsy nahita azy mba mirana zany mihitsy hita hoe feno alahelo be zany izy za hitako marina tsy mba fanaony mihitsy mantsy ny ohatr'izao satria lehilahy velom-pitsikina mandrakariva izy alora nga ampiresahako so dia izay no mba hoe mampilamina ny sainy ahoana ry solofo asina ary manao enina rereto ianao hoe malahelo any ando anga izy zany manina mitokatokana ohatr'izao tsy malahelo zany fa mba maka-rivotra kely fotsiny mahafinaritra koa moa ry asina ny banjana n'izao zava-boary zao no everiko hoe malahelo mantsy izy da zao vao lasa niaraka amin'ny bebe any atsahany zany hiady vomanga hony kosako fa hafaliana moa zany endry zareo any ka zao hoe tsy aleo ve mba midina any koa tsika
sa tsy mazoto ianao? Marina mihitsy zany le asina tena mety tokoa zay ka zay ho a nefa andraso kely aloha fa misy miantso azy zaniko. Allo izary ny antso any solofo teo ohatran'ny ovabe zany mantsy ny endriny raha vo avy nandray an'le antso izy. Hitako feno afaliana tampoka indray. Sa kosa iando no hoe ny antso azo teo dia izay no mety nahafaly azy. Andraso io moa dia anontaniana. Misy vaovao tsara angary solofo ny tao falifaly ery zany ianao. Tena misy vaovao tsara tokoa ry asina. Zany Ary tena vaovao lehibe ho ahy tokoa. Isaorako Andriamanitra fa nyvaliny ihany ny vavaka nataoko. Fa inona ary zany vaovao tena mahafaly tampoka ny solofo zany? Tena tsy mbola nahita azy faly ohatr'izao aho marina. Ka mba azonao zaraina amiko ary ve zany vaovao lehibe zany? Sa tsy ambaratelo? Tena azo zaraina tokoa ry asina. Raha ianao indray aloha dia tsy hanafenako na dia tsy ambaratelo tokoa azy. Ianao rery mantsy ry asina mba ny atoko isako sy mba tsara fanamiko ka zao le vaovao ry asina. Andriamanitra tokoa dia nivaly ihany le asany tadiaviko. Efa miasa amin'izao fotoana izao. Faly tokoa aloha satria tsy ohatry le asa teo aloha intsony fa ao amin'le talentako sy mifanentana amin'ny mari-pahaizako tsara. Efa mba milamindaminy ratsy indray aloha zany izao ny saina. Na ineny izay mpandatsa latsa iny aza ohatry ny ova tanteraka izany. Tsy dia nahita ho lazaina ohatry ny teo aloha intsony. Izy indray azy zao nohatra ny somary misitritsika raha vao mahitako. Asa menatra tamin'ireny vava nataony tamiko ireny angambako. Tsapako tsara nefa izany kanefa tsy nanova fihetsika fa manaja azy hatrany nandeha teo azy zany. Fa hono ary solofo? Ahoana ry neny? Dia tsy nandrenesam-baovao mihitsy ve zany ando e? Tsy mbola niantso anao ve izy? Tsy mbola niantso mihitsy izy ry neny. Andray ka na zaza ne mba tena gaga tanteraka e. Ino ny hevitra hitako fa mety zao ry neny dia aleo ngamba nytaninany any am-piasany mihitsy marina ny ianao fa tena mety tokoa zay. Raha afaka ianao dia aza miandry ela fa ohatry ny manabe ihany azy zany. Iny e andraso ary fa hiandry any asana dia rehefa avy andry zay dia miaraka makany e. Ampiasany andro raha vao nandreny fanjavonany andro ry zareo. Tonga naka konzay tokoa n'izy fa herinandro ihany no nalainy. Ary voalaza tao fa tsy nisy an'izany misy tany mahajangy izany akory. Dia samy talanjona daholo moa ny rehetra tamin'ilay lainga nataony antoko. Za koa aloha mody gaga nefa efa nahafantatra tsara. Na aleoko aloha tsy miteniteny sao dia mety anakorotana zavatra maro, indrindra mety hanimba azy eo amin'ny asany. Noho ny fandrenesandreniny an'izany vaovao izany nefa dia nampalahelo tokoa fa nanomboka tsy salama izy. Tsy zakany mihitsy mantsy le fitaka be vava nataony anto. Nananteny izy fa hoe tavita tamin'ny fahamarinana le zanany. Lainga be fotsiny ny be dehibe hatramin'izay. Tena vehivavy tsy vanina sady mpandaina mihitsy raha iandro inka. Iza marina moa no nanam-poan'izao ataon'izao Ory solofo mba ho fialana nenina dia tsy aleo eo mandray fepetra aloha tsika. Hoe ahoana ozy izy indrika? Ka zao ohatrany tsy mety mantsy le miandro fotsiny eto. Tsy fantatra mantsy raha misy loza mahazo azy ihany. Neny,
tsy omeko tsiny ihany aloha iasina raha mitainty anao ohatr'izany satria tsy fantany ny tena marina. Aleo rangala zay naminy ny tena zava-misy marina. Inona tokoa moa no tokony hoe hanafenako azy an'izany? Mino aho fa rehefa fantany izay tena nataony rahavaviny dia mety mba ho tony ihany izy angamba. Zao ry asina. Ahoana izay? Saika hanafina ihany aho saingy efa fotoana tokony halalanao marina angamba zao ka dia no tsara ary afa ho tantarako anao zavatra hitako e. Dia ohatr'izay ny zava-misy ry asina. Tena vazazo mihitsy ny miaraka aminy any ary tsy naposiko mihitsy e. Saingy tena zava-nisy mihitsy le izy e. Zay tokoa ary le fanahiko hatramin'izay. Solofo mihitsy izany izao no tena nahatratra azy ambodiomy. Ary tsy nijanona tamin'ilay rangaha-kely iny ihany izany izy fa dia mbola niaraka tamin'ny vazaha hafa ihany koa. Fa naninona koa ary ando no nindrona tamin'ny toetra tsy mendrika ohatr'izany. Dia noho ny tsy fisiana marina ve sa efa adalàna mihitsy. Ka every solofoka nisy an'izany e. Izany ny fandrehany. Tena vitan'izany tokoa ve ianto? Ary naninona moa izany ianao tsy niteny an'izany hatramin'izay? Nininangina tokoa ry asina mba tsy isian'ny fifamaliana. Tsy misy afenina tsy potra nefa ry asina. Jereo zao fa ny baribary daholo nge zao no nafenina hatramin'izay e. Tena marina tokoa izany teninao izany solofo a. Ka zay nge ho a. Kanefa na zany aza mba ho fitsonjovana azy dahakely dia aleo ihany aloha miala niny tsika. Dia hoe ahoana ka? Ka ny hitako fa mety izao dia tsara angamba raha midina makany mahajanga mihitsy ianao dia mampilaza mpitandro filaminana any. Sa ahoana moa izy ianao? Za aleo hikarakara sy telo mianan-keto. Neny koa ty tsy mbola fantatra izay mahazo azy. Io sao izy dia lasa sakaiza-pandriana tamoka teo io. Tena aloha izao mahazo antsika izao solofo a. Noho ny alahelo azy dahakely fotsiny dia andeha ihany aloha e. Fa raha ny adezerako tsy rahanao tsony arany fa mahatsiravina mihitsy izao ataonao izao. Ka nanao ahoana andianao tany solofo? Mba nisy vaovao fantatra ihany ve tany? Eny vita tsara aloha ny fametrahana ny fitarenany. Ay kosa. Fa raha ny vaovao aloha tsy mbola misy e. Fomba ihany koa nge ry asina ny mampilaza any amin'ny polisy fa mety ho sarotra ihany izany fikaroana izany e. Nefa efa nampanantena aloha le komisera fa hoe anao izay ho vitany izy e. Ay kosa koa. Dia misaotra betsaka anao ry solofo a. Tsara ihany mantsy mba makafe-petra ohatran'izay. Marina mihitsy izany ake. Fa zao tokoa ry solofo a. Zarako azy ianao tonga. Fa misy nandray ry asina. Misy vaovao nga? Tsy dia hoe misy vaovao akory fa ny momba ny neny tiako lazainy. Eno a, nanaona tokoa izy eo ka efa mba metimety. Vo maika aza mampiaya ry solofo a. Zany ve? Sady tsy mety mihinan-kanina tsy miteny mihitsy izy ry solofo a. Efa nitsoko dokotera dia ozy ny dokotera hoe ny tsara angamba dia aleo izy entininy amin'ny hopitaly fa mety misy fahatapahana lalan-drà ohatra hoe mahazo azy eo izany. Ahoana tsara hoe ry asina? Ka zany ko. Fa inona daholo ary midika an'izao loza setraitsika izao hoe ny momba ny andro ity mbola mampiasa saina. Ny koa izany izao marary. Aleo ary tsy andrasany ela intsony fa sao dia miomby eo indray ny aretinako. Ampalahelo fa manjombona tanteraka ny fiainanay. Rakotra ahoana mainto tampoka teo. Tsy tonga tany amin'ny hopitaly akory tena andao anay tanteraka neny. Neny. Mampalahelo tokoa ia satria maty tampoka tsy notsaboina akory izy.
Zandreto izany anefa no nitranga dia vokatra ny adalana natony andro ihany. Tisy fanantenana loatra ny fahitako aneny satria nanantena zavatra tsy nisy akory izy. Tsy zakany tokoa ny eritreritra an'izany dia zao ny fara tamin'ny fahafatesany sao trererineny eo. Tena fasahirana natateraka ny sedranay kanefa noho ny fitahin'Andriamanitra dia tsara le venana ihany ny maty. Tena miala tsiny aminao kosa loza ariandro fa na dia rahavaviko azy ianao dia tsy sitrako mihitsy izao ataonao izao. Noho ny nataonao ihany mantsy no nahatonga an'izao zava-doza mitranga rehetra izao. Na zany aza nefa dia hiezaka ihany any hotony satria mbola betsaka ny adidy miandry izay tsy maintsy hatrehana. Tsy maintsy mifanampy koa izany zazy solofa amin'ny fikarakarana ny fiainana ato an-trano, indrindra moa ny momba nisy dakely. Ny memoara kokoa nefa ity izao efa akaiky. Izay izao dia tsy maintsy mbola totosaiko ihany koa. Tena sahirana tokoa aloha nefa tsy maintsy raisina ny andraikitra e. Iza moa ny andrasana eo. Ny adidy koa ny tsy an'olon-dratsy. Dia misaotra an'Andriamanitra aloha solofa fa vita soma tsara ihany ny memoarako. Tsara kosa izany. Ie, dia tena misaotra ny ihany koa aloha izaho e. Satria raha tsy teo koa ianao nanampy tamin'ny ara-bola dia tena ho sarotra amiko mihitsy ny mety nahavitako an'izany. Na koa ny tokony hisaoranao amin'izany ry asina ampahafirin'izay vitanao taminay telo mianaka moa izany. Na ihany aza tsy nahavita izay vitanao koa nge. Aiza kosa e. Izany kosa ve tsy fandokafana. Tena marina izany ry asina. Mba nanao an'izay vitako fotsiny ry ary solofo sady zanako ihany koa nge ireo na dia hoe tsy naterako azy. Eny izay tokoa aloha e. Ary tsy maintsy hiezaka ny mba hoe andamina ny sain'izy da satria tsapako fa tena malahelo andreniny tokoa zareo. Sainginona moa izany ny azony atao eo. Fa zao mba lasa ihany any saiko ry solofo Ny aminy hoe ahoana ke? dia tsy mba malahelo azy da zanany mihitsy ve izany ho ahianto e. Ary sao dia mba maty ihany kosa ry izy ry solofoko marina tsy tena ohatry mitady ho ratsy mihitsy ange ny saiko e. Aza dia alefa lavitra aloha ny sainao ry asina. Mino fa tsy maty izany izy aloha e. Za aza nieritreritra hoe sao dia mba niaraka amin'ilay vazahany an-dafy azy iziko. Kanefa na izany aza tokony mampilaza foana mba tsy hisy ny aya ohatr'izao e. Ka izay nge ho ahy. Fa oka ianao tony an-trano na izany aza fa tsy maintsy ho eto ihany izay marina e. Retsy lala ahoana kiny momba antsika ity totaraika ty mihitsy tsy efa ho roa volana mahery veka izy zao natonga avantsika taty kanefa dia herinandro ihany ny fanarahana asa zao zay debitepo manjony any an-trano any amin'izao ny any am-piasana moa dia efa tsy lasaina intsony marina raha tsy ho voaroaka raha zao no mitoy inona ke mampanahary raha ny amiko aloha dia tsy hitako izay olana zao fotsiny lazaiko andry efa miaraka amin'ny vazandry izao fa aza manantsony tsy very mandeha zandry fa aza mirarahan'izay asa antsony ny anatranonareo fotsiny izao no tokony lazaina ka ny findaiko koa aza nge tsy hitako koa hoe aiza na aiza asa na very mihitsy ngamba fa tena efa nitadiaviko atraizatraiza fa tsy hitako zany efa saiko mba hiantsona any an-tanàna mihitsy fa very taiza koa rehetra izany sao dia mba nafindra ndry toerana kosa aza ty ary loha ampiasaora te hiantso ndry kanefa lazaiko andry aloha fa tsy misy raison ngamba ty efa mba nanandrana ny antso mantsy fa tsy mahazo mihitsy dia inona ke izany zao no atao
tena ohatry ny matahotra mihitsy aky izany ka. Ndry koky ohatry ny zazakely tsy hitako akory izay tokony atahorandry eo. Ndrasy fa vao miakatra vilontsika dia miantsany aminareo ndry raha izay no olandry. Rehefa nandinika dia tena ohatry ny nidik'izy ihany. Iza ve ka herinandro ny fanarahana hitsanonana tatika nefa dia zaho mbola taraika aty foana. Ny lalana mankaty koa moa tsy vita mora. Misy an'izany miampita rano amin'ny vedety mandritry ny atsasakatiny izany vao tonga aty. Dia tsy misy lalana hafa ankoatran'izay. Marina aloha fa tena mahafinaritra be ny aty e. Saingy tsy nifahafinaretana akory ny tadiaviko fa ny vola. Raha toy izao nefa dia diso fanantenana ihany aho satria ny fisotroana sy ny fidorohana ny tena manjaka aty. Izany efa tena tsy mahazaka mihitsy satria tsy mbola nanao an'izany mihitsy hatramin'izay niainako. Fa hilala kosa aloha dia tsy napoiziko mihitsy. Tena hitako mankafy mitroky erikala. Sady efa tena zatra mihitsy raha ny fahitako azy. Mety efa fanoany mihitsy angamba. Tairao kiny revo rianto fa zalozandry mianahana eo fotsiny a. Aza miafafy ndry ataovy izay mahafinaritra fa ahita ohatr'izao aiza-tsony indray. Aza manaky indry fa efa tena manao mihitsy aho zao a. Zany efa tena sahadiko. Sady mbola tsy zatra koa ny afa azo omendry itsiny e. Aleo aloha moto manaraka efa mamimamiko tika lalala ity. Tena mivara lilabery. Aborisiany maferia mba hitroka an'ilay zavatra vava. Any ka tena fanina mitsorepirepi mihitsy. Tsy ankasitrahako aloha ilay zava-misy kanefa tsy maintsy manaraka an'izay ataon-drehetra. Zaharery ve ny miavaka amin'ny rehetra eo. Zao vao tena nahita ny tsy fanao mihitsy ka. Fa mandrina koa ary izany lohako izany. Sady marary no mavesatra be ry. Ohatry ny hitako be loatra koa aloha le revo maly ireny. Betsaka loatra any ka tena resy tory tanteraka. Ndry ary mba aiza koa ary ny misy azy izany. Za kosa mbola manonofy aty. Tena tsy tia mihitsy mantsy ilay trano maly. Jereo fa toa efitrano babangona sisa no anto. Fandriana sy seza roa zao no hitako ato. Ary ahoana ary ny fomba nahatongavako teto fa tena tsy tsaroko mihitsy. Ary mba nankaiza daholo koa ary lala sy lefa za rehetra. Toa tsy ato akory. Za ve fa lasa daholy. Angamba hitany zareo fa mbola natory angamba dia nilozany teto. Zay marina. Ary tena miketriketrika be ny izany lohako izany e. Fa tsy mazava amiko izao dia maninona no apetraka rery ato amin'ity efitrano babangony ity a. Farafaratsy no mba teo lala. Misy tsy mazava izao ka. Andraso hoe mba hitsangana sy voaka ny ivelany ihany. Zay vao fantatro fa nodina ato mihitsy aho izany satria mety avy any ivelany ity varavarana ity. Aiza daholo e. Zany izy raha mamarimarina.
dia iny mpiambina vaventy sy ranjanana iny sisa izany tonga nanatitra sakafo aty eo. Ny olona rehetra efa tsy eto intsony. Andriamanitra, ampio afa tena tsy mazava amiko izao zava-mitrango izao. Tena nidiran-doza fa lasa gadra ato marina. Ary sao dia mba karazany reny tsy olona reny azy reto fa za reto hoe dia miraitsy-kombakomba aminy izany lalara izany. Fa manina ny dina ato fotsiny. Lozy ty marina. Tena nanenenako mihitsy nandehanako tatira toy izao ka izao aty ka tena tafiditra ty anaty kizo tanteraka. Tena inona reny ataoko Andriamanitra. Tsy misy azo iantsona vonjy akory. Lala izay mba namako azy ty tao no vadika. Lozy ty marina. Ny tsara angamba izao dia aleoloha andrasana ihany fa sao dia mba miverina ihany zareo. Ohatrany tsy mandromandry mihitsy izany ny saiko. Toa ohatry ny manahy zavatra fahitrango izany aho. Izay tokoa fa ohatry ny misy olona tonga izany. Fa inona ary izany any ivelany izany? Ohatry ny misy mitabataba. Marina tsy romaty io sy ny namany tokoa izany. Tena feoany mihitsy izany reko mitirina mafy izany. Ohatry ary misy feom-behivavy mikikika sy mitoroko. Fa ataondry zareo ina ary izany vehivavy izany. Ampijaliany ve? Aza hitako marina. Ohatry ny mitombona ihany le ahako marina. Mety ho tena tsy olona mihitsy reto raha toy izany ny fihetsinika. Mantsony vehivavy any ivelany ihany zareo dia atobony ato daholo angamba. Ary mety ampijaliany mihitsy rehefa manohatra azy. Tena tsy mba matoky andrety fa za reto intsony marina. Tena inona izany ny ataoko e? Iandry izay iseho eto fotsiny ve? Marina tsy tena malemilemy mihitsy aho izany. Ohatra toa mila tsy ahajoritsony izany tongotra izany. Sao dia mba lasa malemy ary aty. Dia ina sao no ataoko hoe hiahatra toy izao foana ve? Sa ahoana re? Rehefa ho very ihany ranga dia tsy maintsy mba miady farany kosa. Tsy hipetrapetraka amin'izao fotsiny kosa aloha e. Andraso fahitako ny hevitra. Hoy soroky ty vy maranitra mifandriny ity. Dia tiano ampiasaiko raha vao miditra manatitra sakafo eo ny mpiambina iny. Avy hatrany dia tsy atoko amin'ity ny tendan-keliny. Mety izay ranga fa izay farany hoe hafarany aho. Ary aleo fa pilapilako eto ty loha. Dia tsy maintsy tapaka rehefa farany. Izay fa tapaka tokoa le vika. Mafy ihany le izy kanefa tapaka ihany. Mino afa mety tsara ty ka sady maranitra tsara izy izany. Dia tsy maintsy voatery hamoan'olona izany satria hainy ty hoy iray manonja. Tsy maintsy izay mihitsy anefa nataoko raha teo afaka eto aho. Ny olana nefa izao dia toa kely dia kely izany heriko izany. Izany ve atoetra ny mpiambina vaventy be iny? Tsy
tsy maintsy vitako rangahy zany a. Efa faty ihany a dia aleo miady farany. Zany tokoa iaho. Tsy efa misy olona tonga zany. Mino afa le mpiambina mitsika amin'izay. Ary aleo aloha miomana amin'izay. Inisy variana mendrika indrindra no hamelezako azy. Za hoe fa mamory varana. Ary aleo tiako matory aloha. Oromatama kely a. Mifo azy ianao. Raha mandre ahy ianao dia nohy tsara. Tonga navitra anao a. Tsy ho lava resaka fa raha vao mirotsaka eo ny azina dia miomany ianao fa hakanao eto a. Zay fa rehefa avy eo zany. Andriamanitra, fa inona ndray ary zany e? Hanavitra hony izy. Loza marina fa saikina fady olona raha nisy kely foana. Iza moa no nanapohan'izao zavatra tsy napoiziny izao e? Mbola tsy sitraka marina ny andatsahako ain'olona raha izany ka. Miaika afa-panota sy diso. Kanefa mino aho fa mbola fitahiny izao matoa mbola misy tampoka ny famonjena toy izao. Ary efa mifiry ary izao. Ny aizy ny te efa mirotsaka sahady. Marina tsy efa tsy indrindaona ambony ihany aho zany. Mitebiteby be ny saiko. Ho tonga eo tokoa va re le mpiambina samy mampiresaka fotsiny. Aleo rangahy andrasana fa ohatry mba matotra ihany le teniny anykeo iny a. Zay eo fa misy olona tonga. Engany mba ho izay tokoa izy. Oromatama kely a. Tonga. Efa vonona ve ianao? Efa vonaka. Fa ho no ary mpiambina. Fa inona kay no anton'izao aminjenao azy ao? Ary izy aloha no anaranao hoe Antsoy fotsiny aho hoe tsy very. Ary aoka tsy asiana resaka intsony aloha fa mandeha ny fotoana. Ndahoanka anary. Tsy maintsy mandady aloha sika mandrapatonga ery amorona aly ery. Ndahoankany. Ary mba andraso fa tsy afaka ny ahy e? Mana raha fotsiny ianao fa aza miresaka intsony. Ary aleo tonga dia miditra ato anaty ala ingana sao dia misy mahatsikaritra eo. Zay fa tafiditra ato aloha sika izao. Ary aleo arehatra aloha ty lampe de poche ty fa tena tsy fankahitana zany ato zany. Mino aho fa tsy hisy ahita intsony sika aloha ato satria maizim-bolana koa ny andro. Maka aina tsara aloha fa ho sarotra ny diantsika. Mila mivonona tsara. Eny e. Fa ho no ary tsy very? Ahoana izay? Mbola tsy mivalianao ne le fanontaniako e. Fa inona ho any nahatonga anao hamonjy afa tsy mazava amiko? Zao no izy ry madama kely. Menanao a? Diso tafahoatra loatra ny zavatra ataon'ireo vazaha ireo. Ka dia manenjika ny eritreritro. Inona no tiana ho lazaina fa tsy mazava amiko? Zao fotsiny lazaiko anao. Mandrasa kely aloha. Aleo aloha sika ho tafita eto dia lazaiko anao daholo ny marina rehetra. Ary aza mitabataba intsony fa nizanondreko izany sahady izao ny fioman'ilay vedetika arokatsika. Ka aoko sika hisitsika tsara aloha. Hitanao iny jiro mazava be iny? Mitsilo moron-drano sy ny aty ala rehetra iny. Ka aza mihetsika intsony fa rehefa tsy hitansika dia tsy maintsy miverina ihany ireny. Tena matahotra zany. Inona reno anjoanay raha hitandre tokoa izay amin'ity jiro mazava be ty. Andriamanitra, ampioretisana ko anaty maditra asa sy tsy nahatsiaro anao e. Ankehitriny tojolana sarotra vao miantso anao. Mifona retombo.
reny tokoa eny fa lasa ary le tsy valahy reny. Lasa izy rehefa tsy nahita. Misaotra anao Andriamanitra. Izay vao azoko ny haiko marina. Dia inona moa izany izao ny ataontsika ary tsy very? Zao e, aza matahotra ianao fa efa vita paika izao vao nanapa-kevitra nanao an'izao ahy e. Na izany aza tsy tokony mbola isioka aloha sika raha tsy tafapetany rano. Mino mantsy fa tsy hijanona fotsiny amin'izao reny a. Izany hoe tsy maintsy mbola hitady antsika indray izany zareo reny. Izany indrindra. Tsy renao indray nga izany feom-basy mipoaka sy vovona alika izany. Ary eo alika ireo indray no hitady antsika izany rehefa tsy nahita izy. Tsy tokony hitary rehetra intsony sika. Dia ahoana? Ndao aingana hitsoaka. Aingana ianao fa tena tsy mivazovazo mihitsy anie ireo alika ireo. Ary aleo aloha hosorana fotaka tsara ny vatantsika mba tsy handrenesan'ireo alika ireo mifofotsika. Ao, hosoraingana any ianao e. Zay. Ary aleo mitandrina tsara fa efa tena akaiky izy izany a. Ny tena tsara angamba dia aoka sika hiakatra any ambonin'ity hazo be raviny ity dia eny sika misitrika. Aingana ianao e. Mekaraingana na sotratrany eto a. Ty vao tena loza marina. Mbola tsy nahita ny ohatr'izao mihitsy aho. Any mifafaka mafy mba ho tafita soa tsara. Isorana aloha tsy verona nanao viverina eny mihitsy ho fanafotana ahy. Fa raha tsy teo izy angamba dia aza tokoa izay ny hafarako. Efa miverina angamba zareo rehefa tsy nahita. Saika aloha indra madama kely raha tsy mailo teo sika. Ino a? Tena tsy mivazovazo mihitsy mantsy reny alika reny. Nefa mino fa tsy miverina eo intsony reny e. Satria efa reme lavitra ny vovona alika izany. Kanefa na izany aza aleo mailo ihany a. Ary ndao aingana amin'izay isika hidina. Andraso aloha hidina meloha dia rehefa avy eo a mitaty anao eny ambany. Fa hono ary tsy very? Ahoana izay? Dia ahoana izany izao ny fomba hiampitatsika an'io rano be io? Ndao fa efa nisy lakana nafeniko atsy ambadika atsy. Aingana ianao fa sao dia manao tapody fohy eo indray reny a. Eny re. Lazaiko anao fa raha tratrany eto sika dia tsy ho vita mora tokoa fa tonga dia ho vonoina ka ho avalan'ny rano any a. Andao aingana. Aiza moa le jiro teo? Ay, ty eto ka. Aleo ary ianao mitsilo dia izaho kosa hanosika ny lakany. Hoe ianao ampiako mihitsy hanosika ny lakany io ka? Amin'izay mba vetivety. Ao ary. Ao ary. Isa, 2, 3. Ary mekaraingana ary ianao fa mbola lavitra ny lalany. Tena maizina anie izany andro izany tsy very e. Neny ve ianao fa ho toto-soa tsara eny isika amin'izao? Aza manahy ianao e. Tsy misy atahoranao eo fa efa satradiny ety. Tsarova fa zanatany anie ahy. Mahazo matory kely ianao aloha fa aleo izany hitondra ny lakana. Misaotra ary tsy very a. Sady efa mahatsiaro valaka tokoa izany. Sarotra ihany le namaky vakitsika an'ilay reny ranobe teo a. Tena sarotra. Ny andro koa moa alina raha teo ka tena nanahirana tokoa. Soa nefa fa tafita soma tsara ihany sika ary madama kely. Zay aloha e. Dia isorana anie ny zanahary fa raha tsy teo izy nanampy atsika dia mety ho sarotra ihany no voahana tany a. Mino aho nefa fa tsy ahitantsika intsony reny vazaha reny e. Dia tena isorana tokoa zanahary tsy very a. Satria izy tokoa nanampy atsika. Ianao koa nefa ny tena isorako. Andriamanitra anie hamary izao vitanao amiko izao. Fa hono a? Fa inona marina ho any tena tiandreny vazaha reny atao e. Fa nahoana no gadraina tao? Ary na daholo ireny feom-behivavy mikikakika ho maly atoandro ireny?
mampalahelo ry madamakely soaza fa afaka tany ianao fa zaiko zava-tozany nahazo anao tany a fa ahoana ary tsy very a tena vazaha ratsy sy vanina ireo ireo mpanondrana vehivavy ho andevozina any ivelany any angoniny daholo izay vehivavy tiany dia omeny zava-mahadomelona mba tsy ahatsiary tena ntsony dia rehefa feno misy dia entina any amin'ny tany tsy fantatrany amin'izay dia toy izany foana no nataony teto ny fandripahana an'ireo azo sarobidy sy ny arena hafa amin'izany tsy hita lazaina ntsony ry zareo mihitsy manjaka eto tena zava-doza ohatr'izany ny ataondreo fa zareo eto kay zaloha efa nanany amin'izany ihany ay tena marina ihany izany le eritreritro dia saiko very tokoa izany raha tsy nisy any tsy very fa hono zay fa ngamo no manam-pahefana eto tsy mahalala n'izany afera ratsy ataondreo fa zareo izany dia tsy fantatro mihitsy ry madamakely asa mety ho fantany ihany angamba fa mety misy kompaka isasahanao dia mikombona amin'ny vavany ary efa fantatro fa ratsy toy izany rehefa zareo ka nahoana ary ianao nanaiky niara-ny asa tamin'ny foany fa inona nahatonga sainanao za nga nahalala'izany fomba ratsy fanaon'izany raha tsy taty aoriany nasainy niambona n'le tanàna fotsiny dia zay ihany kananjo fantatro ihany rehefa nanara-maso manararoatra ny fahantrany gasy loatra ireo vazaha ireo ry madamakely ka tsy zaka ny saiko zay natapa-kevitra navitra anao ary tsy ara-iasa amin'ireo ntsony ay fa re zao dia mba madio koa ny saiko dia izay ny zava-misy ry madamakely koa efa tafavoaka ianao zao mino fa efa vita eto ny adidiko ka voatery hisaraka eto isika efa tsy misy tokony hatahoranao tsony koa satria efa lavitra n'ireo vazaha ireo zao anao ny afatro farany dia mba hatandremy ihany fa aza dia sy doka loatra n'ireny vahiny ireny fa tena misy ratsy tokoa izy ireny zay voajapaka fa tena marina mihitsy ireny afatra tsy very ireny tena adalana tokoa ireny natoko ireny ka saky nahavery tena nahavoa tokoa tena toko namana loatra raha tsy teo izany tsy very dia vita treo ny amiko isorana loha izy tena fahafa tsy moramora izay nahazo azay dia ina moa izany zao ny ataoko tsara angamba dia aleo tonga dia hamonjy taxi borosy aingana fa soa dia taraika aty sokolofa mba nomeny tsy very saran-dalana ihany fa raha tsy izany angamba dia horozako nanjoa ary mba nanahoana daholo ary izay zo ny faty aman-janako any indrindra fa ineny angamo zao ry zareo efa nihevitra ho efa maty mihitsy satria efa mambolana maro zao ny alako tany mba hoana ary zao ny andraisan'izy tahakely mba ho faly very zareo tena olana koa aloha dia very le finday tokony fampiatsony tsy fantatro marina aloha na very taiza fa dia tsy hita mihitsy zaza mana hoe so dia nalain'le matio andozy iny mihitsy aza efa vita iny inona tsony moa no azo atao amin'izany ao tsy manina fa rehefa tonga any manazava tsara dia tsy ino avy ery zareo na dia tsy eo tsony azy andro dia mizotra tsara ihany no fiainanay mba niany izay vaovao momba azy ihany amantsika nefa dia tsy misy mangirana mihitsy hatramin'izao dia inona moa fa dia aleo mampiony tena izany na izany aza miezaka hatrany izay ampirindra tsara ny fiainanay indrindra moa izany eo amin'ny fikarakarana azy dahakely
hatramin'izay tokoa aloha dia mba vita niasina ihany kanefa ankehitriny tsy azo anterana firy-tsony izy fa efa lasa miasa koa zoko. Anka lasa enjikenzika be ny fiainanay. Fa mba lasa ihany any saiko indraindray e. Ohatry ny lasa mety efa ny amin'ny asina foana. Mba isan'ny tovavy akasitrahako mantsy izy iny. Indrindra moa zany fa eo amin'ny toetrany. Ho sambatra tokoa laza vadin'izy iny ka. Dia ho fahadosoko kosa ve raha mamboraka ny fitiavana aminy ahy. Inona moa no nahasakana tsy laza izay mba faniriko ka. Mino aho fa tsy dia misy tsony zao ny sakana eo aminy ka. Teo aloha mantsy mbola sahirana teo amin'ny fikarakarana ny mémoirany izy. Zao izy efa miasako. Sa ve efa manan'olo tiana izy iny e? Tsy mbola nahita aloha hatramin'izao e. Tsy maninona rangazy efa rany any e. Tsisy mangidy tsy andramana zany eo. Raha mety moa arabaina. Raha tsy mety atao kory fa dia mionona e. Sady tia koa izy eto fa tonga. Aleo tonga dia rarotiko amin'izao izy falifaly zao. Manahoana riasina? Ary tena very pitsikina ringe nareo zany e. Inona hono ty mahafaly e? Mba zareo e raha mikorana e. Tsy maintsy atao foana izay mahafaly ry solofo a. Zay aloha e. Fa nga moa azo atao tsony zao ny firenena amin'ity fiainana efa mafy ty e. Tsy maintsy mitsiky foana. Sa ahoana hozy ianao? Eny e, tena marina tokoa zany riasina. Ilaina tokoa ny falifaly mba elan'ny adi-tsaina izay mitambesatra isan'andro e. Ary mbola tsy nirava nga izy dary solofo ny toa tsy hitako eto. Sa lasa nilalao? Efa nidravaka. Ngamba variana amin'ny lalao andrefa tranoko. Fa zao tokoa riasina. Mba misy zavatra kely tiako lazaina anao raha tsy dia manahirana anao. Fa inona indray ary zany? Mba vaovao mahafinaritra ve zao zany? Sa ve sanatria misy olana indray? Za mantsy efa leo mihaino vaovao ratsy mihitsy a. Le izy aloha tsy vaovao ratsy e. Fa miankina aminao ihany le izy raha ohatra hoe manaiky iasina ka. Fa miankina amiko ahoana koa ary zany solofo a. Zaniko. Dia lazao aingana ary moa fa aza manao an'izay mahataitra eo indray ianao ka. Ka zao ary e. Aleo tonga dia ny voamasiny mihitsy no pitsiriko. Vaovao lehibe tiako lazaina anao riasina ka diso raha hoe namboraka aminao ny tatopoka. Tena tsy naposiko aloha le resaka ao e. Kanefa na zany aza tsy misy fahadisoanao velively zany. Rehefa izay ny tao anatin'ny eritreritro dia tsy maninona. Ka efa nitsotra tamiko ihany moa zany ianao ry solofo dia aleo aborako aminao ihany koa ny atao-poko a. Eny riasina. Tsy atao masonao aloha ry solofo fa na za koa aza mba manana eritreritra mitovy taminao ihany. Saingy ataoko ahoana moa ny ilazan'izany aminao. Sady mbola mivadonjoko koa nge ianao hoe na dia tsy vita soratra ara-panjakana azy nareo. Sady efa mifampiteraka ihany koa. Izay no manahirana kely ary solofo a. Eny e, taloha zany riasina. Raha za aloha dia tsy afaka nitiany andro tsony. Sady izy koa nge mino fa efa manambady an'iny vazaha iny zao raha zao fihetsiny zao e. Tsy tsapanao mantsy riasina ny fahoriako a. Ny masoko roa zao mihitsy nge ny nahita fa tsy hoe olona no nilaza e. Dia ataoko ahoana riasina ny mbola ity vehivavy mpanitsakitsaka ohatr'izany e. Misy fetrany fitiavana riasina. Rehefa tsy mety dia tsy azo atao ninina tsony. Marina aloha izay e. Tena tsy azo terena tokoa ny fitiavana. Na zany aza dia aleo aloha tsy rotorotony e. Mila mieritreritra tsara. Ka zao ry solofo a. Mingavy anao a mba mila na eritreritra tsara aloha. Azonao ngamba ny tiako tenenina. Eny e.
dia misaotra anao ary asina tsy maninona akory fa dia miandry anao foana ahy ahoana ry solofo tsy renao ve le vaovaony voalazany radio teo ka tsy nahary afa mbola variana tao an-dakozia tao fa inona indray hono izany vaovao izany tena ohatra mampiay ahy mihitsy ny voalazany teoko nefa aloha okotsika tsy ho taitaitra ambony any fa ahoana ny voalazany ianao koa tia to manaitraka ka nisy loza-piarako dia izany hono tamin'ny lalana hiditra mahitsy iny dia ahoana dia roa ny maty tamin'izany dia nisy vehivavy ray hafa naratra mafy kony dia araka ny voalazan'ilay vaovao nefa dia tsy nisy karatra nalalana ny momba azy ho ny vehivavy naratra mafy io fa eo amin'ny sandriny avika io sao no ahitana tomboka vatsy misoratra hoe anto zany maninona tsara hoe solofo zany ho misy tomboka vatsa hoe ny tanany avy ndrikako io mino fa tena iando mihitsy izany solofo andriamanitra fa ina ry izany vaovao ratsy izany tsy aloha ve jerena any aloha sao dia mba izy marina izany dia aiza hono izao nefa mety ahitana azy efa any amin'ny hopitaly ve toa hoe efa mihitsika andriamanitra andao inga anarytsika andeo any aloha miomany ianao dia lasitsika andao eny ary andray ry ato okizay ny ranomasinao ry asina soaza aloha fa tsy maty izy okizay indrisy zao ve sisany nefa raha ny anto ry solofo okizay tsy mahafantatra olona tsony fa dia tena lasa dara tanteraka tena ohatrany tsy mampino mihitsy eny tena mampalahelo tokoa loka nefa anto inona tsy mono azika atao hoe iza marina mono nanam-paon'izao fa naninona ary izy fa naninona izy ny teny valinavo ohatr' izao araka ny volazan'ny dokotera mantsy dia be loatra hono ny zava-mahatomelona melopatranao amin'ny tenany ka nanimba ny sainy tanteraka izany fa nampin'izay koa ny tona mafina azo ny lohany dia anisan'ny nanampitrotra kasikoa tsy hoe te handatsa fa zao ny mahazo rehefa tsy misainy iza ve ka tonga hatrany amin'ny fidoroana zava-mahatomelona mihitsy sa mba hoe te hanenjika ny revim-bazaka nidikizona anao tsy fanao zao no natao hoe ny lalao afo tokoa ka tsy maintsy kila rehefa ilan'ny lalaovana dia inona moa izany ny ataontsika izy azy tia to tsy azo resahana koriko ka tsisy azo atao ntsony efa te aloha izao dia anjarantsika fotsiny mitsidika sy mikarakara azy adiditsika izany fa raha azo atao aloha dia aleo tsy lazaina amin'izy da zao mahazo andrenina izao hoe marina izany mety ampitombo ny alahelo mantsy ny fahalalany an'izao tena marina izay ry solofo aleo marina aloha hijanona amin'izao fa rehefa sitrana tokoa ve izy tsy mba ho hitantsika eo ihany izay ho lazaina azy da fa hono ary solofo ahoana ry asina ary mba aiza izany izao le efa zany araka taminy to tsy hita akory ozy ianao izy ve raha izany mahasosotra rehefa lany ny nano dia tsipiny any ianao ko mampalailo ange ny vehivavy malagasy ry asiny mora sodoka ery rehefa hoe vazaha manantena ny hita vetanana mantsy kanefa loza indray no azo maharikoriko nasainy ny vazaha ny lalao ahy fotsiny dia ohatra zao raha mahita izao ny vokany renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Nilalao afo
nosoratany air bazezo novelomin'ny sinaizy ny Rina Rochelle miaraka amin'ny Vantso ony miajany Rina Lalaina ary Ioly nandray fero sy nanatotosa tovy razana mamonjy sy olo soa